fa eo amin'ny pejy ny fambolena kosa dia isan'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra. Teknisianina 70 androany no navoaka tamin'ny fomba ofisialy avy tamin'ireo sampam-piofanana 7 mampianatra ny fambolena sy ny fiompiana manerana ny nosy. Namoaka mpianatra 70 mahery ireo ivitoeram-pampianarana mikasika ny tontolo ambanivohitra miisa 7 manerana ny nosy. Nandritry ny famoahana azy ireo tamin'ny fomba ofisialy androany no nilazan'ny minisitra Edmond Handriamanana misahana ny fambolena sy ny fiompiana fa miorina amin'ny asa-piarina matianina eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fampiofanana natao azy reto ka ahafana mampandroso ity sehatra ity. Ireo tanora no tena andrekina ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Manerana ny faritra ny fampiofanana tanora ho mpamokatra sady mpandraharaha matianina no nosokafana tamin'ny taona 2024. Sekoly fanofanana teknisiana ara-pambolena miisa 9 manerana ny nosy no navozy ka nampiatra ny lasim-panofanana nasionaly vaovao ary no atsaraina ireo fotodrafitrasa misy azy. No avozy natanteraka ny rafitra sy ny fampianarana tamin'ireo toeram-panofanana ireo. Tompolasy tompom-pivavy, ny tanjon'ireo sekoly mpanofanana ara-pambolena ireo dia ny amolavola tanora ho mpamokatra matianina, ho mpandraharaha ara-pambolena sy fiompiana, ho teknisianina afaka hiatrika ny fanamby lehibe amin'ny fampandrosoana aingana sy maritra any Madagasikara. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanomezan'ity ministera ity maro-boninahitra ho an'ireo nahavita be tao anatiny. Ny tanjona napetraky ny minisitra moa dia ny mba anatrarana ny vinan'ny filohan'ny Repoblika Ery Rajaonarimampianina amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny Malagasy.